Afaka milaza aminay ve ianao amin'ny mikasika ny nahazo hohanina sy tsy azo hohanina? Tianao ataoko ve izany? Teneno. Ny biby rehetra mandinika sy mivakitry dia azo hohanina avokoa. Afa-tsy ny rameva sy ny bitro. Izy ireo dia biby mandinika sainga tsy mivakitro. Fa ny kisoa indray kosa dia maloto, mivangitry izy sainga tsy mandinika. Afaka miresaka mikasika ny sorona ve ianao? Ny sorona dia mizara valo, ny may, ny fanaty, ny voendaka, ny metsiketsika, ny nalaina, ny sorona ho an'ny fahandriam-pahalemana, ny sorona noho ny fahadisoana, ny sorona noho ny fahotana. Ny sorona tsirairay ireo dia mizara roa. Ny voalohany dia sorony ra izay tsy maintsy biby madio. Ny olona voalohany indrindra nanolotra sorona dia Abela sy Kaina, zanaka roa lahy ny Adama. Ny lehibentsika Abrahama dia nilalanao sorona ny zanany lahy Ismael ho an'Andriamanitra araka ny baikony. Sainga Andriamanitra dia nandefa sorona lehibe ho azy ho sorony izany. Taiza ny anaranao izany rehetra izany ry Maria? Maître Zakaria no nampianatra ireo fototra sy ireo fitsimpo-dalàna ara-pinoana. Ahoana ny fomba nampianaran'i Zakaria anao ka nahatonga anao nahitsy anjera tsara toy izany? Mpaminanin'Andriamanitra izy. Nampianatra ireo fahalalana ara-pinoana izy ary koa ny boky masina izay nampidinina taminy. Izy irery ihany no afaka manazava tsara ireo fitsimpo-dalàna ara-pinoana ary izao dia mpianana. Arabaina ianao ry Maria, fa mba afaka hampianatra anay koa ianao. Aza miditra amin'ny zavatra toy izany anao ry Maria. Inona no ataonao eto? Mandehana anao dia ataovy ny asanao. Mandehana. Kinga saina be iny ankizivavy iny. Inona no mampiomehy anareo? Raha tratraka anareo ha? Ary anareo toy izy ny lesona anareo. Inona no mahavarina ny saina anareo e? Jereo izy mamafa eo akaiky ny tohatry ny tempoly. Aza manatina eo akaiky ny tohatra inao. Oareka izy vavy ah. Ny mpanabe anao Zakaria ve tsy niteny taminao hoe ty azo atao ny manatina io teorana masina io? Tsy niteny anao an'izany ve izy? Maria, eto ve ianao? Ary tao manasa ireo lovia mpikarakara ny tempoly ianao? Tena miasa mafy loatra anao ka. Andriamanitra, taio i mamako, i Maître Zakaria, Elizabeth sy ny olona rehetra. Arova izy ireo amin'ny fianatranao ary ome fiadanana izy ireo. Andriamanitro ampio very lalana. Ary izy ary vehivavy izay mamatotra ny tena mipetraka eo akaikin'io tempoly io.
Efa ela no tsy nisy olona nanao toy izao teto. Ary toa mbola anao ihany. Fantatro io vehivavy io. Inona ny ataonao eto? Ireo mpirehetra mipetraka ato anatin'ny tempoly dia mandray ny tenan'izy ireo ho akaikin'Andriamanitra. Saingy ny toerana misy an'Andriamanitra dia ao am-pontsika fa tsy amin'ny manodidina anareo. Ho avy tsy ho ela ny irany ka hanongotry ny fototry ny tsirariny rehetra. Ka izy ary izany ho avy izany e? Ilay Mesia ry mpirehetra. Ilay Mesia? Ho avy ve ilay Mesia? Ie. Fantatrao ve ny famantarana azy? Ie. Hanongotry ny tsirariny izay ataonareo aminay izy. Ho avy izy ary hamerina indray ny fiainanay izay nalainareo taminay. Zany ho avy tokoa ilay Mesia. Iza zao no hino an'izany teninao mampitolagaga izany? Olona daly ianao. Aingina anao ry Maria, feno ireto sy ny betany reto dia hoento. Rerakery Maryam kely. Efa niary ny fotoana tsy maheo mihitsy ireo mpanohitra antsika mba anao izay hanahirana azy. Ary izay tompon'andraikitra amin'ireo taranaka Ankoba sy ireo mpanompo dia falery mibedy azy. Fa lazao hoe tsy menatra ve izy ireo apiatra ny fahakalàn'izy ireo amin'ny ankizy vavikely tsy manatsiny? Mingavy anao mba tia tantara amin'ny Anna ny fampijaliana nataon'izy ireo amin'ny Maria. Maître Zakaria, ay ato ianao sady miresaka mikasika ny Maria, miangavy ianao mba lazao manahoana izy ao? Andeha ho any Jerosalema aho rapitso. Jerosalema ve hoy ianao? Ampitao amin'ny Maria ihany ny fiarabako azy. Elisabeth, fa inona ny zavatra mandalo? Tsisika, fa inona no mety iseho eo? Rahavaviko, lazao ho any zavatra mandalo. Hitako anie ianareo mitebiteby. Misy zavatra mahazo ny zanako vavy ve? Inona ny zavatra feninao aho? Anà. Aoka ianao ilaza ny marina amiko. Elisabeth, mikasika ny zanako vavy Maria ve? Inona ny ataonao? Aingana anao mila vitana alohan'ny atongavana Arabahamy io rampitso. Aingana. Rampitso ve? Rampitso ny anjon'ny fety? Atokisana fa tsy maintsy amperetina ao amin'ny tranomasina ireo emboka manitra masina. Tsy maintsy ho izany tokoa. Maria, fantatrao ve fety inona rampitso? Fety manan-danja indrindra amin'ireo jiosy rampitso. Andro lehibe indrindra amin'Andriamanitra. Ary rampitso Andriamanitra ilay be indrafotsy hijery antsika rehetra. Fa misy inona kay ao amin'ilay tranomasina ry Maria? Tsisy nininona ao aorianan'ny varavarana io na ao aorianan'ny rideau masina io. Tsisy nininona ve? Ie, foana ilay tranomasina. Tsisy nininona ve? Eny, taloha mantsy ireo latabatra masina ny mpaminany Mosesy dia nitehirizina tao. Tsy nisy olona nahazo niditra tao mihitsy afa-tsy ny mpirehetra lehibe isaky ny vahoaka. Indray mandeha isan-taona ihany no misokatra io varavarana io, ary atao manitra ny emboka manitra ny efitrano. I Maître Zakaria no nilaza izany tamiko. Araka ny henoko dia ho avy afaka ataona vitsivitsy ihany koa ny anjarany. Moa ve tsy izany ry Maria?
Ie, efa taona maro no ny andrasan'io andro io. Iasakary iny mandehana anao ry Maria raha hitany eo anao dia tsy maintsy ho tabatabaina. Jereo izy fa efa marary andoha indray. Milasa izy ireo fa tsara fanahy izy nefa za matahotra azy. Efa ely io aretin-dohany io ary manolotra sorona foana izy mba hampijanona izany. Manaja azy avokoa ny olona rehetra ato. Izy no mpandimy an'i Zakaria ary izy no oloben'ireo taranak'i Jakoba ao aoriana. Havanao akaiky izy io tokony ho fantatrao e. Lazao ahy, fantatrao ve izy io ry Maria? Ie, fantatro io. Tisotsoy. Mitandrema ianao amin'ireo mpiambina? Eto avokoa ireo mpitsikiliny Herôda sy ny anabaviny. Maryam, aleo izao mandeha makaty. Inona ny azoko anampinanao, madama? Iry ve no misy ny zanaka vavin'ny Maryam? Afaka mahita azy ve aho? Ie, avy lavitra nga ianao? Ohatriny ahoana ny endriny? Maria ny anarany. Enitaona izy. Ny tanakeliny dia manome fitiavana sy famindrapo. Ary tsara ny tarehany sahala mitsikitsiky. Feno fahanginana amin'ny fandehanany, sahala amin'ny hoe tsy manitsaka tany izy. Kanefa inona ny tadiavinao aty? Inona ny antony mahatonga anao tonga aty? Tsy fantatro ny zavatra tedaviko. Fa te ahita azy fotsiny aho. Angamba mety ahita valiny aho amin'ireo fanontaniako. Koa fantatrao ry madama fa maro ny olona tonga aty mba handeha hijery azy. Ary vitsy amin'izy ireo ihany no tena mitady zavatra manokana. Hitako amin'ny masonao fa efa tsy manana faharetana intsony ianao, efa te hijery azy akaiky. Ary ho avy tokoa izany. Jereo ery. Hitako izy. Tena mampitolagaga. Aoka ianao hitandrina amin'ny Abraham, mahafinaritra azy no mikapoka an'ireo mpanompo sy ireo taranak'i Jakoba, aza mifanandrina amin'ny mihitsy ary aza omena porofo izy ibedesany anao. Jereo, fa hiditra ao amin'ny tranomasina izy. Sady mitondra boky masina ihany koa. Raha mba afaka miditra miaraka aminy mantsy aho.
Miriam, Miriam. Nanao an'izao izy. Nanao an'ity izy. Tonga Miriam dia lasa indray Miriam. Aoka izay raha nabavy eo. Roviana moa izany ianao no hijanona tsy hametraka fisalasalana amin'ny tsony. Eno itsara izao Reroda. Ireo mpanjaka izay manao politika ampahatsorana loatra dia tsy maintsy hanarin'ny satry-boninahiny sy ny sisa fiandrianany na ho ela na ho aingana. Satria ianao raiki-po amin'iny vehivavy iny dia tsy hitanao ny teti-dratsy ataony miafina. Inona indray izany zavatra lazainao izany ary teti-dratsy inona no tianao ambara? Araka ny fieritreretako dia nisakananao izy mba tsy hifandray amin'ireo rabiny izay ivelan'ny lapa. Moa ve diso za amin'izany? Tsy nakatony baikiko ve izy? Tsy ny heveriko tsotra be toy izany ianao raha nadahako. Matetika miteny ianao fa tsy hitanao mihitsy ny zavatra ataony miafina. Ary za mahafantatra azy kokoa no enao. Nandeha tany amin'ny tempoly izy. Nandeha tany amin'ny tempoly tokoa ve izy? Ie, mba hijery ny zanaka vaviny Imrana. Ilay ankizy vavikely izay asiany jiosy mpanavakavaka resabe mba handemena ny fitondranao. Tsy mino aho hoe Miriam ve dia tsy hakatoa ahy e? Tsy mino avy ianao? Tsy Fa zava-trinona ihany ninonao Reroda. Ireo jiosy dia tia azy mihoatra anao, ary ny olona ihany koa dia tia azy mihoatra anao, ary izy tsy mijanona miteny hoe ianao no nanala ny rainy tamin'ny seza fiandrianany. Raha mbola velony Maria dia hitsangana foana eto ambonin'ny tany ny fahatserovana ny fanjakan'ny Antigone, ary ny ezaka rehetra ataontsika dia tsy ho afaka mampahoan-tsain'ny olona ny fahatserovana an'izany. Efa miteny aminao aho hoe aoka izay. Efa miteny aminao aho hoe aoka izay. Tsy te haino an'izany resaka izany intsony aho e. Reraka e. Avy ianao. Mila rahanao maso akaiky Miriam amin'izay zavatra rehetra ataony. Ambarao amiko foana isaky ny mihaona amin'ireny jiosy porena ireny izy. Mandehana mandeha. Miandrasa kely ianao ry Miriam fa hovitaiko ny mombanao. Dia ianao anefa mifanohitra amin'izay voasoratra ao amin'ny Taorata. Izay lazaiko ny marina. Aza manasarydravatra ianao. Mandehana na mandeha? Fa misy inona ry Mikaely? Hitako sorena be ianao. Noho ilay ankizy vavikely ihany. Ametraka fanontaniana aminy ireo mpianatra. Afaka manontany azy izy ireo. Mila valim-panontaniana mafapo izy ireo. Aza mahazavaza nareo maître Iarbaham. Efa miankonontana mihitsy ny fampianarako. Ireo mpianatra efa tsy mihaino intsony ny teniko. Poketsika ve ny korontana toy izany? Ary izan'ireo olona tokony atahoran'ireo mpanompo? Ianao ve sa io ankizy vavikely io? Efa tavahoatra ny zavatra lazainao ry Mikaely amin'ity tsy fanajanao olona ty. Hitako eo ambany masoko ny ho avy. Tsika sy anao mbola iankokona teo an'i Maria hihaino ny fampianarana. Marie!
moa tsy ianao ve ilay zanakavaviny Fanoilina? Miarahabanao ry maître Zakaria. Miarahabanao. Tiako atao lava amin'ny fivavahako amin'izay mba halefan'Andriamanitra amintsika ilay mpanavotra andrasana. Amin'izay ihany koa izaho mba mipetraka eo akaikin'ilay malalantsika Maria. Hitako foana izy isan'andro mangorona sy manasa lovia ny rehetra. Fa androany efa ela ny andry azy, saingy tsy mbola tonga mihitsy izy. Nahorony fotsiny ireo vilia fa tsy nalaina. Mandehana jereo izay zavatra mitranga ry maître Zakaria, fa tsy fanaony Maria mihitsy ny mamela ny asany toy izao. Miarahabanao ry Maria. Miarahabanao. Fa naninona no tsy nivoaka ny asa ianao tandroany? Nitondra sakafo kelikely mba hoaninao. Ny mamanao no nampitondra ty mofo dipaina ity. Ny tarehanao. Andriamanitro, fa naninona ny tarehanao? Tsisy dikan'izany. Fa nahoana? Tsisy dikan'izany. Fa inona ty nahazo anao? Andriamanitro, nisy olona nikapoka anao anga? Fa nanino ty tananao? Aza miteny ninina amin'ny mamako anao, fa za dia salama tsara. Salama tsara. Ireo mpanao raharaha dia tsy maintsy zaziana rehefa tsy mahavita ny asany izy ireo araka ny tokony ho izy. Ireo mpanao raharaha rehetra no resahako amin'izany, izy rehetra. Ary Maria dia tsy havahantsika ao anatin'izany, na dia havantsika kaiky aza izy. Tsy hankanavaka mihitsy. Mazava loatra fa tsy misy fikasana ratsy ao ambadika izany fanapahan-kevitra izany. Atsika rehetra dia samby tiany Maria avokoa. Marina izany. Tokony ampianarintsika manomboka ny taonany zaza toy ireny ny fahatsapana, ny fangerifirenana sy ny fahasarotana. Aoko ianao tsy ho tezitra ry maître Zakaria. Ampy ny fampitandremana azy ireo sy ny fitariana ny sainy. Ny ankizy mantsy tsy maintsy mirona amin'ny kilalao foana. Ka raha tsy misy sazy manoloana an'izany dia ho lasa feno korotana ato amin'ny tempoly. Ka tokony ataotra mafy izy ireo, tokony ataotra mafy. Ary ho ampidiriko mafy ao am-pon'izy ireo izany tahotra izany. Tsy tadidinao nga ry maître Zakaria? Tamin'izay mbola mpianatra ao? Tsy mbola nampijaly anareo izany mihitsy aho. Ianao aloha tsy nanao, fa ireo mpampianatra hafa kosa dia nampijaly. Nikapoka anay mafy tokoa izy ireo tsy nisy fiantrana, ary namelona ny haratsiana rehetra tao am-ponay. Ny fangirifirina, ny hatezerana, ny fankahalana izay manakorontana ny olombelona sy manapotika azy. Inona moa ty zavatra lazainao ty ry maître Arbam? Ny fankahalana, ny fahatezerana dia tsy anisan'ny toetran'ny olona tia vavaka. Ny fankahalana dia mandoro ny fo ary mahatonga ny hatezerana an'Andriamanitra. Ary ny hatezerana kosa dia manimba ny hatsaran'ny olombelona. Raha ny zava-misy dia feno fangirifirina ny fiainana an-tany, ry maître Zakaria.
Rehefa nanafika antsika tao Jerosalema i Herôda sy ireo tafika ny amperora, ary rehefa namono ireo pretra ireo miaramila tamin'ny famonoana matsiravina, dia niafina tao ambany hazo fisaka izay efa may ny antsasany. Nijanona teo akaiky ny laoka ireo Romanina, may ny tongotro, saingy tsy nikiakiaka sady tsy nietsika. Nanao sary maty aho, navelan'izy ireo aho satria noheverin'izy ireo fa maty. Ny fiaretana amin'ny fankirifirina no nanavitra ny aiko. Ny fankirifirina no tsy ambaratelon'ny fahalavorariana sy ny fahamatorana eo amin'ny fiainana. Ka ireo mpanao raharaha rehetra sy ireo mpianatra dia tsy maintsy mividy izany fahampinaretana ambony izany amin'ny fanahin'izy ireo, mandra-pahatonga azy ireo hizotra amin'ny fahitsiana. Natotony fonao tokoa io ratra nahavoanao io, ary natonga azy feno fahakalana anao mpanompon'Andriamanitra sy izay manodidina anao. Jerenao anatinao. Maître Hilal, mba miangavy anao mba hampijanona ny Maria tsy hiasa. Miarahaba anao ry Josefa. Fa manino ianao? Tsisy ninonino. Fa manino ianao no tsy manao ninonina ho azy ry dadabe? Ampijalin'izy iray Maria mandritra fotoana tsy maheo anao. Izy ny karery tena irery. Fahagakana avy amin'Andriamanitra tokoa izy. Namboleno amin'ny tany masiran'ireo Jiosy. Tsy misy olona mahafantatra ny mahizy azy. Ataoko izay zavatra amenatra ny maître Iarbaham amin'ny zavatra marekireky izay nataony. Aoka izay. Ataoko izany e. Mitony ianao, aiza i Maria? Ery izy. Miarahaba anao ry Maria. Miarahaba anao. Efa niresaka tamin'ny maître Hilal aho. Ka manomboka androany dia afaka mifantoka amin'ny fivavahana ianao amin'ny fotoana izay tianao. Dia ahoana ny mahakasika ny asa ato amin'ny tempolo? Maro ny olona no afaka manao izany asa mandraray izany. Misaotra n'Andriamanitra. Mandehana ianao maka aina ry Maria. Manomboka androany dia tsy misy olona afaka hampijaly azy intsony. Ie, izany no irariako. Na ny mitoky ahy izy fa tsy mampijaly azy ny fanaovana asa, fa ilay fiarahana amin'ny olona no mampijaly azy. Ka nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hanoka tena tanteraka ho azy. Ary noeken'Andriamanitra ny fangatahany. Tsy ekensena mihitsy izany. Ninonina tenen'ireo pretra dia tsisy olona hino azy ireo mihitsy.
Mankataka amin'Andriamanitra mba hoekeny ny fangatanareo. Maître Zakaria faly eo fa ireo farisanina akaiky anao dia liana amin'ny fitantanana amin'ny tempoly. Nefa izao mahita fa fifandraisanao amin'ireo sidikioina dia mbola akaiky noho izany. Andriamanitra ane hiaro anao. Veloma ianao. Miarabanao ry Maria. Miarabanao ry dadabe. Ry malalako Maria, toa hitako mipetraka eto ianao. Ahoana ny fahasalamanao amin'izao? Ary manao ahoana ny tananao? Efa tsaratsara androany. Mankataka famelana aminao aho, tsapako fa diso namelanao irery eto. Nefa inona moa ny azo atao ry Maria? Ny lalana avy any Galilea mandrapahatonga eto dia lavitra tokoa. Heno moa i dadabe. Eny ry malalako. Za dia ankizy vavikely. Tsy mazava amiko hoe maninona ireo olon-dehibe ireo miady. Nefa tsisy zavatra nataoko tamin'izy ireo. Fa maninona izy ireo mila hanao ratsy amiko e? Ary maninona ny olona fanambady sy ny fankahala? Fantatr'Andriamanitra fa izaho tsy amitean'ny maître Yarban amin'ny fonko manontolo. Sangisangania anao satria mety nanao zavatra nahatezitra azy. Maria, ianao dia madio sady tsy manatsiny ary tsy maintsy izany mihitsy ianao. Niaritra ny mafy ny dadanao tamin'izy ireo, na dia nampiseho ny fitiavany azy ireo aza. Fa nahoana? Satria mpaminan'Andriamanitra ny dadanao. Nefa ny olona dia miandra an'ilay Mesy mpaminan'Andriamanitra. Izy ihany koa dia aritra ny mafy amin'ny ataon'izy ireo. Iantso ny olona amin'inona moa izy? Maria, amin'ny alalany no hainon'ny olona ireo fitipidalana ara-pinoana no entin'ny Mosesy. Ny finoana fantatry ny olona amin'izao dia tsy mitovy amin'ny fitipidalana ara-pinoana no entin'ny Mosesy. Maro ny zavatra niova ireo olona nanana ny maizy azy sy natarika olona tamin'ireo zanak'Israely no nanova ireo fitipidalana ara-pinoana no entin'ny Mosesy. Tao anatin'ny fandrosoan'ny fotoana arakaraka izay fanaraka amin'izy ireo. Izany dia hiaritra mafy koa ilay Mesy. Izy ianao? Tsy ianao ve no Maria? Fa maninona eto ianao? Ary nahoana ianao no mitomany? Malahelo be amin'ny mamako aho.